Sabotsy fa raiky amby roapolo ny volana Jolay 2024 toko lasy toko vavy atolotra ny arahaba ary dia manasanao zay tsy saraka fahita lavitra matevy ao anatin'ity vaovao ity roso avy hatrany ao anatin'ireo vaovao tsika ny raharaha izay mahavoasaringotra ny maître Willy Razafinjatovo satria dia vao antso eo anivon'ny filan-kevitry ny mpisolo vava ny tenany nitondra ny heviny manoloana azy ity moa ny bâtonnier maître Arsène Hubert no azavain'ity farany fa ny fitarainana olon-tsotra maro no antony izay fampiantsona izay tsy misy velivelo izy ny ambadika hafa antony hanetsona ny maître Olala. Tsisy fandraisany amin'ny politika ny fiantsona nataon'ny filan-kevitry ny mpisolo vava ny maître Willy Razafinjatovo hoy ny bâtonnier maître Arsène Hubert nandritry ny fiainana tamin'ny mpanao gazety androany teny Anosy fitarainana avy amin'ny olon-tsotra maromaro no voarainy teo anivon'ny filan-kevitry ny mpisolo vava fitarainana izay nambara ny maître Arsène Hubert fa miompana amin'ny tsy fanajana fitsipitondratena sy fitsipika moraly fotoana nampahafantaran'ireo fitarainan'ireo no nitodi-saina ny alarobia lasa teo fa tsy mbola filan-kevim-pifehezana na conseil de discipline hoy ny fanazavana noety ny filohan'ny olavitry ny mpisolo vava. Misy fitarainana izay tonga taty amin'ny olavitry ny mpisolo vava mahakasika mpisolo vava maromaro mahakasika hetsika zany na fihetsika na zavatra natao izay mety manotoana na mandika ny lalàna mife ny asan'ny mpisolo vava zany izay voaray teto anivon'ny olavitry ny mpisolo vava ary ao anatin'ny mahazo anazonan'ireo fitarainan'ireo maître Willy Razafinjatovo marianay zany fa roapolo no mpisolo vava natsona tamin'ny andro ty fa tsy izy rery ihany fa roapolo noho izany raha ohatra zany ny voalaza ny lalàna dia tsy maintsy mandray ny andraikitray zay izay mpitantany eto anivon'ny olavitra ary mariana zany fa maître Willy Razafinjatovo dia misy fitarainana maromaro mahakasika azy tonga teto anivon'ny olavitra ny mpisolo vava fitarainana nataon'olon-tsotra fitarainana mpisolo vava mpiara-miasa aminy fa tsy resaka politika no etsona azy eto anivon'ny olavitry ny mpisolo vava noho izany zany zay dia manamafy fa fanadiadina tsotra no natao io fa mbola tsy conseil de discipline araky ny zavatra izay naparitaka fanadiadina io fa tsy mbola conseil de discipline ny antony nampanatsona n'ireo mpisolo vava ireo zany dia ampahafantarana anazy indrindra ny fisian'ireo fitarainana nataon'olona mikasika azy ireo ny dika zany dia izay tato amin'ny lafitry ny mpisolo vava zany dia nezaka mba tsy heny feon-dakiloso tokana zany hoe raha misy fitarainana natao mahakasika mpisolo vava tsy avy hatrany zay dia manao conseil de discipline fa mbola mampiantso an'ilay avocat aloha dia mampafantatra azy misy zavatra sahala amin'izao mahakasika fitarainana nataon'olona mikasika anao dia mbola omena izy zo mihitsy izy manao photocopie ny dossier dia amena ihany koa izy zo izy nangataka fanemorana mihitsy hoe alao omaniko aloha ny valiteniko mahakasika an'izany fitarainan'olona mikasika an'izany zay ny zavatra nisy. Nambarany teo anivon'ny filan-kevitry ny mpisolo vava fa anio ny fanadihadiana momba ity raharaha ity izy ireo raha ny fanazavana efa ampelatana ny maître Willy Razafinjatovo ny antota taratasy momba ny fitoriana azy ary ny 2 aogositra izao no fotoana voatondro hitondrany valiteny eo anivon'ny filan-kevitry ny mpisolo vava indray.